mba maraparana ny herinandro izay tsika falindray izay mitsidika ny tokantranonao amin'ny alalan'ity fandaharana ity manolotra ny arahaba tompo kilasy tompoky vavy dia mbola ala izay malefaka hatrany no mandrafitra ny toetry ny androntsika eto Madagasikara izany hoe mbola homena ny andro amin'ny akapobeany fa tsara ho fantatra ihany reto manaraka reto mba hahafahanao mandamina ny programa ka toy izao ary ny vinany mety toetry ny andro ho an'ny rapitso rano maraina dia ho avy ny orana ny any alaotra mangoro sy ny atitany analanjorofo sy atsinanana iny raha toka olalovan-drahona kosa ny morontsiraka analanjorofo sy atsinanana mitorak' izany any kiona tia sava fa ifandimba ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra sisa raha ho an'ny ariva kosa indray dia ho avy ny orana ny tia sava sy atsinanana fa ifandimban-drahona sy ny masoandro na olalovan-drahona kosa ny faritra sisa izay tsy voatonina teo raha ny maripana no vinavinaina ho ambandrindra ho an'ny rapitso dia hitantsika tia atsirabe aty 9 degré celsius izy ho an'ny rapitso ho antsika eto analamanga kosa dia eo amin'ny 10 degré celsius eo ary raha ho anareo any fianaratsy dia 10 degré celsius ny maripana mafana indrindra kosa indray dia hitantsika any amin'ny manodidina ny morondava any 4 degré celsius ary raha ho an'ny fatry ny avoatany kosa dia manodidina ny 12 ka hatramin'ny 19 degré celsius dia ho an'ny rapitso hatrany ary hipalika be ny masoandro any a Johannesburg fa ifandimba amin'irahona izany any a La Réunion sy Maurice anahorana tandrifon-drahona ny any a Bangkok Seychelles torak' izany any kiona any a Paris andrahoana ny andro any a Milan sy Comores ary Nairobi dia izay sendray ny masakazona rosanao tamin'ity alin'ity ankasitrahana fiainanao nanaraka anay hatramin'ny farany ary mirary farany herinandro mahafinaritra ho antsika rehetra veloma tompoko